Fa iresaka ny vaovao eo anivon'ny Fédération Malagasy ny taranja bola lavalava isika ny Andohatapenaka gazety ny filohan'ny Malagasy rugby Marcel Rakotomalala tamin'ny latsinainy lasa teo ny resaka indrindra ny mahakasika la ivotoeram-panofanana etsy amin'ny Makis Andohatapenaka izay isokatra atsoatsy ary ho ampiasaina hanofanana ireo Makis de Madagasikara hiatrika ny fidiran'ny tompontakany Afrika eo ihany koa ny ho an'ny sokajy latsaky ny valambely folo taona lahy sy vavy ireo zany no hisantatra ity ivotoeram-panofanana ity hotokanana atsoatsy araka izany ity toeram-panofanan'ny Malagasy rugby ity mitondra fanazavana mikasika izay Andriamatoa Marcel Rakotomalala atsoatsy zany ary manomboka opérationnel any amin'ny faraparan'ny volana juillet zany ary faravolana juin ary eto dia manamarika hoe zava-dehibe tokoa ny fahavitan'io centre de formation satria ny préparation andreo makisy eo zay andeo any Botswana zany miaraka amindreo expatrie mo filaza azy entre guillemets eo mpilalao gasy zay milalao any andafy anampy ny équipe de toerana zany dia hisantatra hipetraka sady manaraka ny fifanaraikrehetra eo amin'ny centre de formation eny Andohatapenaka. Ny akoatran'izay nisan'ny hoe mahazava-dehibe an'io koa zany dia ny fanomanana andreo akizy zay U18 andeha hiatrika ny lalao Jeux africains des jeunes any Algérie koa zany ny taranja rugby koa zany dia lehilahy sy vehivavy U18 ndray mandeha daholo sady éliminatoire ny Jeux olympiques izy io no champion d'Afrique zany zay mazava-dehibe azy ary ampiasaina mihitsy zany io centre de formation io mba ahafahantsika mandrobaka zany ny champion d'Afrique sy afaka andeha hanao ny Jeux olympiques any Argentine amin'ny volana septembre. Mois de juillet daholo zany compétition resahako zany ho an'ny aty Afrika zany izay tamin'ny voalohany lazaina tamintsika hoe any Botswana lay senior lehilahy akaizy fa navadika any Zambie le izy zany nany Zambie ndray izy fa daty tsy miova zany fa amin'ny semaine de juillet zany lay match atao any Zambie. Tiako mariana amin'ny fotsiny dia mizara groupe anankiroa zany io match io zany io groupe io zany ndray any Côte d'Ivoire dia ndray io any Zambie io dia ny izay voalohany amin'ireo anankiroa zany manao final ary raha tafakatra moa tsika dia efa nangataka ihany ny Malagasy rugby zany ho atao amintsika ny final n'izany champion d'Afrique volafotsy zany zay anisan'ny mitanjony rugby malagasy amin'ity Malagasy rugby amin'ity taona ity zany mba tafakatratsika ao amin'ny fidinan'ny tompon-daka volamena Gold Coupe amin'ny tompilalaovana manaraka zay zany mikasika nday centre de formation zany sy ny fanomanana andreo équipe nationale tsika ireo amin'io centre de formation io. Resaka kianja eny amin'ny Makis zany fantatsika tsara fa tsy manana kianja afa-tsy io eny amin'ny kianja Makis io ny Malagasy rugby zay sady ilalovan'ny section ilalovan'ny ireo commission nisolo ny ligna Nalamanga ny commission nisolo ny section Antananarivo renivohitra ny fédération ny entraînement de l'équipe nationale atsika raha ny tena izy dia fa lazaiko anareo fa tamin'ny fahavaratra nefa tokony nakatona ikanja io
ary na ny sponsor sy ny zavatra rehetrarehetra akoatra ny président moa zany président république zay miteny fa nampy koa amin'ny fanamboarana ny kianjo io zany dia efa vonona daholo ny fanamboarana ny kianja fa noho izay hoe tsy fisiany kianja zay dia tsy mbola nakatona ny kianja fa tsy maintsy ho atao ny kianja, tsy maintsy ho atao io ary izay ihany koa na tonga nisy fanapahan-kevitra hoe tsy maintsy anaovana sato do zany ilay eo ivelan'ny kianja io mba